Manantotra ny araba mba ampirarintso anareo tompolasy tombovavy ary manasa ihany koa anaraka ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra MBS. Ny sokatra tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity androany ity ny fampelezan-kevitra amin'ny fifidianana solombavambahoaka ho tanterahana eto amin'ny firenena araka ny lalàna ho an'ny kandida izay tolotry ny team K25 manerana any Madagasikara dia miatrika an'izany fanokafana ny propagandy izany fa ho an'ny teo anivon'ny boriboritany fahenina sy ny boriboritany voalohany kosa dia nandehanan'ny filoha nasional ny antoko tiko Madagasikara Andriamatoa Marc Ravalomanana ary dia niara nientana tamin'ireo ponina teny amin'izany faritra izany izy niaraka tamin'ireo kandida solombavambahoaka tolotry ny team K25. Laurette Berton no mitatitra amintsika ny vaovao sariny Manu Randriamalala. Araka ny drafitra efa nipetraka amin'ny fanatanterahana ny fifidianana solombavambahoaka eto Madagasikara dia nanomboka androany Alatsinainy fahenina ny volana May 2024 ny fampelezan-kevitra ho an'ny kandida ilatsaka ho fidiana amin'ny Alatsinainy 17 May ho avy izao. Teny amin'ny boriboritany fahenina no nisantara ny filoham-panorona ny antoko tiko Madagasikara ny fidinana ifotony ho fanotronana ireo kandida milatsaka amin'ny anaran'ny team K25 amin'izao fampelezan-kevitra izao. Nitafan'ny vantana tamin'ny ponina Ambohimanarina tao amin'ny kianja kariera Ambohida Andriamatoa Marc Ravalomanana filohan'ny antoko team izay niaraka tamin'ny kandida efatra mianada prailista ho fidiana solombavambahoaka ao amin'ny boriboritany fahenina distrikany Ambohimanarina. No amafisiny tamin'izany fa azo antoka tsara fa hitsinjo ny tena maharary ny vahoaka sy hitady vahaolana mpandroso ny faritra Ambohimanarina ny kandida Todisoa Andriamampandry sy ny kandida Fehizoro Andriamananjezika ka tsy tokony salasalana ny andatsaka vato ho azy roa lahy ireo. Zay zany ny fanokafana ny propagandy zay solombavambahoaka ny député Madagasikara fidio ireo kandida zay atolotry team K25 ny antsona hoe rodobe ampanangana tena hanao rodobe isika mba hananganantsika firenena vanona ametrahantsika sy amerenantsika ndray ny asa zany hoe solombavambahoaka zany lavitry ny kolikoly lavitry ny malety fa tena hiasa ho an'ny vahoaka hijery ny elakelan-trano anampy azy amin'ny tsy misina asa zany ireo kandida reo efa vita fiofanana izy ireo hoe zao aby ataontsika tsy mandeha irerina reo fa mandao rodobe misy kandida 900 ao ifanampy anao tolo-dalàna rehefa izy mamety dia tolo-dalàna filazana azy mba ho lanina hoe zao ny masoa any Ambodiady Ambohimanarina zao ny masoa any amin'ny iny 6e arrondissement iny misy an'le député teo aloha reo Horace ao zay isorako azy mihitsy fa manana fahenena lehibe de lehibe nanao asa be koa izy teto dia ohatran'izany koa délégué matoa zany tena tinareo dia ohatran'izany koa le Todisoa fanabeazana izy ilaina abeazana ny olo-pirenena ampalalana tsara hoe inona ny tena olo-pirenena vanona mahay mifanaja manana maizy azy Tawarin'ny teny amin'ny distrikany Ambohimanarina dia nitohy tany amin'ny boriboritany voalohany indray ny dian'ny filoham-panorona ny antoko tiko Madagasikara Andriamatoa Marc Ravalomanana nitsidika nanotrina ary nanentana ny ponina eny amin'ny boriboritany voalohany ifidy ny lisitra tarihany Anitra Razafimanantsoa sy Pasteur Roger. Ny zavatra dia tafitsika dia zao mila mizotra tsara araka ny lalam-panorerana sy ny lalàna velona misy eto Madagasikara ity fifidianana ity. Ny zavatra irina indrindra dia ny ampalany ny kandida anankiroa izay tarihan'ny Maître ihany. Dia iny no ataonareo efa tena ao anatin'ilay fanokafana ny fifidianantsika zao ny campagne électorale manana zay teny ho lazaina daholo ianareo mahazo miteny ary aza matahotra nareo fa tsy maintsy ataontsika izay azahoana izay majorité mba ahafahantsika tsara manana ny feo antsika maheno ny feo antsika ahafahany olona.
fa ho an'ny teny Ambohimanarina manokana dia karnavalina lehibe ny tety tanàna no nentina nanokafana ny fampelezakevitra solombavambahoaka ho an'ity androany ity ary dia vahoaka marobe no niarany entana niaraka nanotrona ihany koa ireo candidat solombavambahoaka tolotry ny timaka 25 ao amin'ny boribory tamin'ny fahenina Andriamampandry Todisoa lisitra voalohany sy Andriamananjesika Feizoro lisitra faharoa. Ny omaly alahady dia nisy ny fotoam-bavaka tamina fiangonana anankiray teny Ambohimanarina teny nentina nankataham-pitahinana tamin'ny ilainahary ny amin'ny iatrehana an'izany fifidianana solombavambahoaka izany. Warahantsika avetrany ny tato-baovao momba an'izay. Fiarahany ombombavaka tamin'ny mpino tao amin'ny fiangonana Zandry ny tetsy Ambohimanarina no nataon'ny kandidat timaka 25 ny arivany alahady fa 5 ny volana May 2020 sy 2020 ny alohany hiatrehana ny fampelezakevitra. Tsy mbola fampelezakevitra no nataony tamin'ny andro ny alahady io fa fanehoana fiarahana mivavaka sy fitondrana ambavaka ny ho fizotra ny fampelezakevitra izay nanomboka ny alatsinainy fahenina ny volana May 2020 sy 2020. Raha tsy Jehova no manao ny trano dia miasa foana ny mpanao azy dia izay nanomboan'ny tiako Madagasikara izany fitaovana izany. Vonona tsara ny kipa rehetra isaky ny iraika amby telopolo tany efa momba an'izany ary efa vonona hiatrika an'izany ary mino sy manantena ny vahoaka na Ambohimanarina efa nikasokasoka efa niaraka ary efa hita ny olana efa petsaka ny voalohana nomena fa rehefa lany soma tsara dia vomaika amafisitsika voalohany indrindra ny firesakinantsika ny fihavanana ary anao ny lalàna ampandroso ny tanàna ary nitavin'ny firenena dia olona mientrika olona mavita azy ary olona matahotra Andriamanitra ka ny tenanay dia vonona amin'izany vonona nompo ny tanindrazana ary izany efa nilofosana hatramin'izay hiakatra amin'izao. Dia efa roso tsisy andro ny mipody afara koa. Izay no azo ambara raha ny fahavonona ny mponina Ambohimanarina hiatrika ny fifidianana solombavambahoaka eny anivon'ny boriboritany fahaenina. Miara-dia amin'ny kandidat natolotry ny timaka 25 ireo vahoaka marobe sy fikambanana isan-karazany ao amin'ny distrika ny Ambohimanarina ireo. Resy lahatra fa ny lisitra tariny Todisoa Andriamampandry no hitondra ny fanovana sy fampandrosoana eny fotony ho an'ny boriboritany fahaenina. Taorian'ny fandalovan'ny filoham-panorona ny antoko tim Andriamatomarika Ravalomanana teny amin'ny kianja karerany Ambodiady dia nitoy ny fitetezana tanàna nataon'ny kandidat efatra mianada no tarian'izy ireo lahy lisitra voalohany sy lisitra faharoa. Nisy ny fitokanana ny zava-bita ho fanampiana ny tanora toy ny kianja fanaovam-baolina ankoatra ny fanamboarana n'ireo foto-drafitrasa maro samihafa izay efa tena maika indrindra satria maharary ny vahoaka eny fotony. Fakasitrahana araka izany ary fampanantenana sahady no nataon'ireo mpifidy teo amin'ny fokontany izay no lalovan'izy ireo. Fanaresaka ihany koa ny fanokafana ny fampelezakevitra androany ho an'ny atao amin'ny boriboritany voalohany izay ny kandidat atolotry ny timaka 25 ao amin'izany boriboritany voalohany izany moa dia ny maître Yanitra Razafimanatsoa lisitra voalohany ny pasteur Roger ao amin'ny lisitra faharoa. Naresaka hoy isika ary dia andeha ho arahantsika ny momba an'izay mbola i Laurette Berton ihany no mitatitra ny vaovao sariny Mano Randriamalala. Fitetezana ny fokontany jiaby ao amin'ny boriboritany voalohany no nisantaran'ny mpikatroka timaka 25 ny andro ny alatsinainy 4 May 2020 sy 2020 nanaovana ny fampelezakevitra ho fandresen-dahatra ny olom-pirenena ifidy ny lisitra natolotry ny antoko sy vovonana timaka 25 amin'ny fifidianana solombavambahoaka amin'ny 17 May ho avy izao. Nambarany maître Yanitra Razafimanatsoa fa manana ny andraikitra goavana miandry azy ireo kandidat voatsonga hisolo tena ny vahoaka eny anivon'ny antenimieram-pirenena izay milatsaka amin'ny anaran'ny tim ireo ary vonona ny amin'izany izy efatra mianada miray lisitra ao amin'ny boriboritany voalohany. Eto zany dia fifaliana ho anay eto amin'ny boriboritany voalohany zany ny manolotra ny kandidat rehetra zay mandrafitra ny lisitra ny kandidat natolotry ny tiky Madagasikara eto amin'ny boriboritany voalohany larana voalohany izay ny tenako maître Yanitra no mitarika azy dia misy ny pasteur Roger dia manaraka ny docteur Viviane ary
i Benja Makina fatarantsika rehetra azy. Izay efatra menadareo no voafidy ho candidat ny Tiako Madagasikara nazo tsodrany Dada Ravalomanana ato amin'ny boriboritany voalohany. Laharana voalohany izahay ary izahay dia manantena fa zany laharana voalohany zany dia ho voalohany tokoa ary na ny mpifidy ary dia ho voalohany satria ianareo mpifidy dia anome ny fatokisana aminay, ametraka ny fatokisana aminay amin'izany andraikitra ho solombavambahoaka izany. Solombavambahoaka tsy anangatanana fotsiny, solombavambahoaka tsy andray malety, solombavambahoaka tsy anao kolikoly, fa kosa solombavambahoaka hiteny ary iaino ary ampita ny etaeta-poniny mponina eto amin'ny boriboritany voalohany indrindrandrindra fa ho an'ny voaka malagasy ihany koa satria rehefa lany dia solombavambahoaka ny Madagasikara. Fa zavatra iray ihany no tanjona dia ny anao podro ato amin'ity boriboritany voalohany ity, izay no tanjona ary tsy amelanay ny olona rehetra tsy alalana, zany hoe maître Yantra sy pasteur Roger, i docteur Viviane sy Benja Maki zany. Taorian'ny fitetezana ny tanàna dia nitohy tamin'ny fitokanana ny foibetoerana na ny QG an'ny candidat amin'ny boriboritany voalohany eny Ampefiloha ny mpikatroka jiaby. Taorian'izay dia niara-ny tafatafa sy ny fankafantatra bebe kokoa tamin'ireo mponina izy efatra mianadahy. Anisan'ny targetra hijoroany ireto candidat na azo tso-dranona Andriamatoa Marc Ravalomanana filoham-panorona ny antoko Tiako Madagasikara ireto ny fijoroana amin'ny fahamarinana sy ny ho tombontsoan'ny vahoaka malagasy. Fa ho an'ny candidat solombavambahoaka tolotry ny team K25 ao amin'ny boriboritany faefatra kosa araka ny efa fantatsika dia Emilien Rambosalama no listra voalohany, niavaka ihany koa ny tamin'ity andro ity satria dia filarana namakivaky ny tanàna no nataon'izy ireo izany, zany hoe ny candidat team K25 tarihan'ny Emilien Rambosalama sy ny vahoaka ny mpanotrina rehetra ihany koa. Ny mampiavaka azy dia ny fiarovana ny tombontsoa ny vahoaka malagasy indrindra ireo olona tena sahirana. Germain no menjanary no mitatitra ny vaovao amintsika sary ny Erzo Razonarvony. Candidat vahaolana ny boriboritany faefatra. Io no targetra izay apetraka ny candidat izay mitondra ny laharana faefatra ao amin'ny boriboritany faefatra, Emilien Rambosalama. Candidat izay atolotry ny Tiako Madagasikara amin'izao fifidianana ho solombavambahoaka izao. Ny fanitsakitro, ny pomba sy ny mpanohana ary ny vahoaka teo anivony boriboritany faefatra androany tety sy namotana nanotrina an'Andriamatoa Emilien Rambosalama tamin'ny fanokafana ny fotoana ny fampelezan-kevitra izy ireo. Nisy ny carnaval na ny filaharam-be izay natao namakivaky ny faritra ka isan'ny voakasika ny faritra voalohany sy ny faritra faharoa ary ny faritra fahatelo tamin'ity androany ity. Efa mipetraka avokoa ireo lalàna izay ho atolotra eny anivony anteny miram-pirenena mba amahana ireo olana ny vahoaka madinika ao amin'ny boriboritany faefatra satria efa betsaka ny fahasahiranam-bahoaka hita tao anatin'ny fidinana ifotony nandritra ny pré-campagne izay natao. Voalohany indrindra zany resaka tsy fandripahalemana. Io resaka tsy fandripahalemana zany dia divanay ary manambonahitra ambonanay dia vonona zay tondra ny tolo-dalàna na volavolanan-dalàna entina edina amin'izany tsy fandripahalemana izany. Manarak'izay koa ny tena olana eny amin'ny faritra nisy boriboritany faefatra dia amin'ity resaka lalakely ity. Lalakely zany dia efa vonona koa izahay misy ny tolo-dalàna na volavolan-dalàna zay ho entina hanatsarana andreny ary ao anatin'ny teti-bolam-panjakana moa dia efa misy ny atao an'ilay hoe CLD zay ho tantan'ny solombavambahoaka sy ny district ary ny délégué d'arrondissement. Ny manarak'izay dia amin'ny resaka fananantany izay marina fa efa misy lalàna kanefa tsy maintsy tsarainy izany lalàna izany fa izahay dia tsy mijery afa-tsy ny tombotsoan'ny vahoaka dia hiady mafy mihitsy mba tsy hakan'ny vahiny ny tanin'ny malagasy satria fantatsika fa malagasy dia atao hoe saro-piaro amin'izany tany izany ary tamin'ny Madagasikara tia tanin'ny malagasy tia. Betsaka ireo resy lahatra sahady amin'ny zava-bitany ity candidat ity indrindra fa teo amin'ny resaka sosialy. Tsy ny filoham-panorona ny antoko Andriamatoa Marc Ravalomanana ihany no matoko ny candidat Emilien Rambosalama fa izay vahoaka ato anatin'ny boriboritany faefatra hoy ireo izay sendranay androany. Voalohany indrindra aloha izy no tapaka nomeny Andriamatoa Marc Ravalomanana tsodrano dia zay dada trany dia dada foanafoana dia naza tohanany dada dia tohananay foanafoana Rambosalama numéro 4.
Mahafinaritra zany izy sady tsara toetra dia sady tia malagasy koa. Manentana anareo namana izahay hifidy ny numéro 4. Izay zany hatramin'ny député teo aloha zany tsisy mba nijerena mihitsy zay aty ambany tanàna. Tsara ny manamarika fa ny lisitra izay notarin'Andriamatoa Emilien Rambosalama Ireriany no atolotry ny team ka 25 ary nahazo tsodrano avy amin'ny filompanorona ny antoko Andriamatoa Marc Ravalomanana ao amin'ny boriboritany ity amin'izao fifidianana osolombavambahoaka izao. Tokana ny tarigetra dia ny amahan'ny olany vahoaka malagasy indrindra fa ny ao amin'ny boriboritany fahefatra amin'ny alalan'ny fanaovana lalàna mamaly ny etaetam-bahoaka ary indrindra ny fanaraha-maso ny asan'ny gouvernemanta mba hipaka any ifotony izany hoe eny amin'ny vahoaka madinika ny fampandrosoana izay ho atao. Fa reo amin'ny boriboritany faharoa kosa dia tsy misy izay tsy mahafantatra an'izany hoe rastany izany na Randrianarso Stanislas. Izy no lohaisitra atolotry ny team ka 25 candidat solombavambahoaka ao amin'ny boriboritany faharoa. Maro ny zavatra efa nataony ary zay indrindra no tena ahafantarany ao amin'ny boriboritany faharoa any rastany ary resaka sosialy no tena misongadina ao anatin'ny izay ary ny eny amin'ny toeran'ny teny miram-pirenena ihany koa dia lalàna mba hitsinjovana ny vahoaka tsy akanavaka. Tonga maro ny pomba sy ny mpanohana ny candidat solombavambahoaka atolotry ny team ka 25 ao amin'ny boriboritany faharoa rastany tamin'ity andro androany izay nanokafana ny propagandy ity. Germain Nomenjanary ihany no mitatitra ny vaovao sary ny Erzora Jaonarvony. Mitoy ny ezaka efa natao solombavambahoaka mafeny andraikitra sy hitondra ny etaetam-bahoaka tena marina eny anivony ateny miram-pirenena. Io no isan'ny fototra iorena ny candidat Randrianarso Stanislas na i Rastany, candidat izay atolotry ny team ka 25 ao amin'ny boriboritany faharoa. Niseho ny firaisankinan'ny rehetra izany hoe ny vahoaka tao amin'ny boriboritany faharoa nanoana sy nanotrana ny candidat izay mitondra ny larana fahasivy ao amin'ny bileta tokana nandritra ny fanokafana ny fotoana ny fampelezan-kevitra androany. Isan'ny nahafantarana azy rahateo ny fanaovana ny asa sosialy sy ny fitsonjovana ny madinika tao amin'ity boriboritany ity na dia tsy andraikitry ny solombavambahoaka aza izany. Manoloana io indrindra dia tsapa hoy izy fa miasahirana andro manala ny vahoaka malagasy ary efa misy ny volavolan-dalàna izay everina fa ho atolotra eny anivony anteny miram-pirenena mba hanesorana ireo fahasahiranana ireo ary hoentitra ihany koa ny fanaraha-maso ny fanatanterana ny asa hipaka eny amin'ny vahoaka ifotony izay ho ataon'ny gouvernemanta. Efa solombavambahoaka rahateo i Rastany teo aloha ka betsaka ny traikefa momba izany no ananana raha ny nambarany. Zay nge na tamin'ny député anay teo aloha dia efa nanao ny etaetam-bahoaka na tany Tsimbazaza na ny zavatra rehetrarehetra isaka ny elanelatrano ny asa sosialy ka noho izany tsy mahatatra anay intsony fomba sasany raha tia azo vato izy hoe mamitaka mivoaka sy ny tany zay tompoko dia tsy mamitaka fa ny zava-misy no tsara ho anay. Zay raha olona tena tsy hamitaka anareo fa tohizanay foana ny zavatra tsara fianoana sy fandehanana elanelatrano ny etaetam-bahoaka sy ny zavatra sosialy izay zavatra hoe zavatra tena hoe tsy mpanao lalàna moa ny député fiteny sasa fa tsy mpanao lalàna fa mpanao lalàna. Nefa kosa raha misy zavatra tena hoe engavian'ny olona amin'ny tsy nijery ahatratavo ny fitenenana dia manao tsika ka noho izany aza matahotra fa vao mainka raha nahavita dia tongotra avahany roa telo Rastany mbola hanao zato aveny amin'ny larana fahasivy ao amin'ny bileta tokana no misy ny candidat Randrianarso Stanislas na i Rastany izay atolotry ny team ka 25 ao amin'ny boriboritany faharoa. Isan'ny no mafisiny fa tsy mijanona atreo amin'ny fanaovana lalàna akory ny candidat fa mitoy ny fanaovana ny asa sosialy izay isan'ny nahafantarana azy satria malagasy ireo raha ny nambarany atrandy. Vonikandresy ny team zay ety amin'ny 2e arrondissement tariny député Rastany tariny lista Rastany sy ny ekipany. Voniny zahay handresy ary matoko koa zahay fa hifidy numéro 9 ny vahoaka ny 2e arrondissement. Ary dia manentana antsika rehetra, manentana ny mpifidy eto amin'ny 2e arrondissement rehetra handasaka ny vato larana fahasivy tariny député Rastany team K25. Fanokafana ny fotoana ny fampelezan-kevitra ho azy ireo ihany moa ity natao androany ity fa manetsa be
mbola ho avy hoy ny fomba fiteny izay raha ny nambarany ka tanjona ny ahafantaran'ireo vahoaka ao amin'ny vakiparitra rehetra ao anatin'ny boriboritany faharoa ny fandaharan'asa na ny volavolan-dalàna izay ho atolotra eny anivony anteny meram-pirenena mandritra ity fotoana ny fampielezan-kevitra ity. Fa raha ho an'ny eny avaradrany kosa dia ijery Randrebolaina no kandida solombavambahoaka atolotra ny team K25 lisitra voalohany izy ary ny lisitra faharoa kosa dia Ihaja Andrianantsifona tsara. Zava-dehibe ity fifidianana solombavambahoaka ity ary dia mitondra ny teny fandresendahatra ho an'ny mpifidy ny kandida solombavambahoaka atolotra ny team K25 lisitra faharoa ao amin'ny distriktan'ny Avaradrano Haja Andrianantsifona tsara. Warahantsika avy hatrany. Kiondalana lehibe eto amin'ny firenena ity fifidianana solombavambahoaka izay atao eto Madagasikara ity amin'ny fafito amby roapolo ny volana May 2024. Manana kandida atolotry ny team K25 isika eto Avaradrano amin'ny laharana fahaenina izay tarihany Jery Randrebolaina ary ny tenako Ihaja Andrianantsifona tsara izay eo amin'ny deuxième liste. Ny sarin'ny Jery no hita amin'ny laharana fahaenina ao anatin'ny bulletin tokana. Fidio zany ny laharana fahaenina fa hanao podro isika eto Avaradrano. Eo amin'ny fiatrehana ny fifidianana solombavambahoaka eto amin'ny firenena ny alatsinainy 17 May 2024 kosa dia zava-dehibe ny filaminana amin'izay rehetra izay. Namory mpanao gazety ary ny teo anivon'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka tamin'ity androany ity nampahafantarana ny aminy hoe inona ny tokony atao, inona ihany koa no tsy tokony atao. Fantatra ary fa dia polisy hatrany amin'ny 570 no ahetsika manerana ny nosy ka ny 770 dia eto Antananarivo ary isy ihany koa ny polisy manao fanamiana sivily izany rehetra moa dia mba hitandrona ny fandriam-pahalemana ahafahany ity fifidianana solombavambahoaka ity andeha araka ny tokony ho izy. Fanazavana avy hatrany. Fifidianana ity zany dia antsoina hoe élection de proximité. Zany eto Antananarivo manokana zany misy an'le arrondissement valo dia nametrahana eo anivon'ny polisy-pirenena manokana zany le commissariat d'arrondissement anaky valo zany no miantoka ny fandriam-pahalemana manomboka zany manapavita ny fifidianana. Amin'izao vanim-potoana fisokafa fampilezan-kevitra ho an'ny fifidianana izay solombavambahoaka izao. Izahay ny sahana filaminam-bahoaka dia manentana ireo kandida, ireo mpiara-miasa aminy ary ny mpanoana rehetra mba hiatitra izany fifanana masina izany amin'ny filaminana tanteraka anatin'ny fanajana ny lalàna, ny fanajana ny fahafahan'ny hafa mpiara-belona amintsika. Andraikitra lehibe amin'ny fampandrosoana ny firenena no miandry ny solombavambahoaka hiakatra eny amin'ny teny meram-pirenena ary ekena ny mety hampafana ny ati-hevitra sy ny fifandresen-dahatra amin'ireo mpifidy ka manentana ihany koa izahay aoka ny hevitra no hiady satria mitohy manaraka izany ny asa fivelomana andavanandro ataon'ny vahoaka tsy mandady arina. Manantena anareo kandida izahay amin'ny lamina apetrakareo hiantohana ny filaminana amin'ireo hetsika maro ho tanteranareo mialoha mandritra ary eo reny fifidianana. Izahay koa dia mametoky ny olo-pirenena rehetra amin'ny andraikitra sy ireo fepetra efa raisinay hiantohana ny fandriam-pahalemana sy hitandroana ny filaminana mba halavorary izany fifidianana solombavambahoaka izany. Fa ivadika vaovao hafa mihitsy isika may ny maraina teo ny tranon'ny pastora etsy amin'ny fiangonana loterana malagasy etsy Ambatovinaky na ny FLM Ambatovinaky izany. Raha ny fantatra dia resaka fampikasoana dia amin'ny resaka herinaratra na ny court-circuit hoy isika no natonga izany firehetan'ny tranon'ny pastora ao amin'ny FLM Ambatovinaky izany. Tsy nisy ny ainana voy ary dia isaorana an'Andriamanitra lehibe aloha ny momba izay ary tsy nisy koa ny naratra. Tonga ara-potoana kosa ny pompier mitondra ny vonjovona izay tsy maintsy natao. Mitondra ny vaovao amintsika Germain Nomenjanary sary ny Erzo Rajaonarivony. Androany alatsinainy fa enany volana May tokony tamin'ny fitora sy sasany maraina teo no nitranga ny loza tao amin'ny trano fitandremany pastera Rakotonjanahary Imbosalama Mianakavy ao amin'ny FLM Ambatovinaky.
raha araka ny nambaranyity pastora ity dia efa lasa nandeha nianatra avokoa sy ny vavaka ny tao an-trano tamin'ny fotoana io ary izy mivady sy ny zanany vavy irery ihany no tavela tao na eny fofona hafahafa izy ireo ary izay no namailo azy andeha hijery ny mety ho antony mahatonga izany kinanjo efitrano efa feno setroka no nitsena azy ireo tsy nanam-potoana iantso ny mpamonjy voina intsony kanefa ireto farany fa efa samy nikropaka namonjy ny ainy ireo mpivavaka tao am-piangonana no ansisa ny antso vonjy ary ireto indray no nanao izay ahafany tamin'ny fanaovana ny asa famonjena ireo mponina izay nahitany setroka niakatra kosa no an'ny antso ireo mpamonjy voina araky ny nambarany iray aman-dreny mpitandrina atrany dia fotoana fohy taty aoriana izay niantson'izy ireo ny mpamonjy voina dia efa tonga nanao ny asany izy ireo ary voafehy izay afo izay sakafo maraina no mandre zavatra hafahafa sady ohatrany mihetsiketsika be ny stabilisateurny télé de teo no hoe mandre fofona de nidina tany ambany jerena ny tao ambany a dia tsy nisy ninninna ohatrany tsy nahita ninninna de niakatra tany ambony a rehefa tonga tany ambony indray a ohatrany mbola mandre fofona de nidina jerena ny tao amin'ny salon tao ambany a de amin'ny zorotrano no nirehatra ary efa mahazo ny fanaka tao an-trano a ary nilodaloda vetivety poto izay a de feno setroka ny trano tsisy ninninna azo noraisina fa ny aina no vonjena mba ho fisoroana ny mety ho fitaran'ny afo sy ny fahavoazana dia manentana atrany ireo mpamonjy voina mba hiantso aingana azy ireo voavantany vo misy ny tranga hafahafa mety ampididoza toy izao ary amono ny herinaratra rehetra alohan'ny ivoahana ny trano araky ny fanadiadina zay natao zany a dia posirkina tonga n'ilay firetana ka io le posirkina am'izao a matetika zany izy io ka mifanetanana ny ampampiasa any courant zany dia reo le fitaovan'ireo azo atao maharitra eo na tsy ao ary am'izao mantsy hoe vonona amin'ny commande fotsiny le télé ohatra na vonona amin'ny ohatra ny frigidaire tsy tsoahana le prise fa de avela amin'ny permanent de izay zany mahatonga an'io court-circuit araka izany dia mampahery ny mpitandrina ao amin'ny FLM Ambatofinaky sy ny mpianakavy ny mpivonoana ao amin'ity fiangonana ity eo amin'ny vaovao hafa tanteraka mihitsy ho any amin'ny faritra isika anisan'ny mampalaza ny ao amin'ny distriktan'ny Kongo ny fambolena ny ravitsara amin'izao fotoana izao dia miravitanana ny mpamboly satria mikatso tanteraka izany asa fiarina izany noho ny faratsian'ny lalana nory fitiavana no mitatitra ny vaovao amintsika kivy ireo tantsaha any amin'ny distrika ny Kongo satria tsy misy mpividy ny vokatra ravitsara disy fanantenana ireo mpamboly tao amin'ny distrika io faritra vatovavy fitovinany namporisihana mantsy izy ireo nirotsaka teo amin'ny sehatry ny fambolena ny ravitsara ahodina ho lasa loamenaka saingy tsy nisy ny mpandray ny vokatra amin'izao vokatry ny faratsy ny lalana ifamezivezena any antoerana tombanana ao amin'ny taona ny vokatra any antoerana kanefa izao tsy misy mpividy izao araky ny fantatra tsy vitsy ireo mitady loamenaka ravitsara eo amin'ny tsena iraisam-pirenena mahatratra €100 ny iray kilao raha ny tsena any Eropa kosa dia malalaka mila tolotra 100 taona kanefa zara raha misy ampahany kely amin'izany ny avy eto amintsika na dia teo aza ny ezaka nataon'ny mpamboly sy ny mpandraharana ravitsara mitazapotsy ny fanjakana amin'izao eo amin'ny resaka fiantoana ny fanamboaran-dalana anka mikatso ny vokatra maro sakana ho an'ny fampandrosoana ny asa toy ny ao i Kongo eo amin'ny vaovao ny tontolo iainana kosa dia vaovao anisan'ny goavana no ny tranga androany araka ny tatitra navoakan'ny firenena mikambana nampahafantarina an'izao tontolo izao raha ity tatitra ny firenena mikambana ny voakandroany ity dia biby sy zavamaniry hatrany amin'ny ray tapitrisa karazana no fongana tanteraka ao anatin'ny zato taona manaraka
izany moa dia noho ny fampitehany tontolo iainana noho ny asa fanombana ataon'ny olombelona tsy maintsy misy ny fepetra raisina fa raha tsy zany dia zava-doza no mitranga ary efa iainana moa izany fampitehana izany amin'izao fotoana izao dia ary ho rahantsika ny tsara ho fantatra momba an'izay. Amin'ireo zava-mananaina tsy fahita firy mahatratratra any amin'ny valo tapitrisa dia ny ray tapitrisa no fongana ao anatin'ny 100 taona ho avy raha ninambaran'ny firenena mikambana ahitana biby sy zava-maniry 700 pejy ny tatitra momba an'izany ary manampahaizana 50% avy amin'ny firenena 50 no nanangona an'izay fanadiadiana izay. Fantatra fa nandritra ny 3 taona no nanangonana an'ireo tatitra ireo. Mihoatra ny 2 miliara ny mponina maneran-tany mampiasa arina fandrehatra na charbon sy kitay atao fandrahoana sakafo. Mponina mihoatra ny 4 miliara eto ambonin'ny tany ihany koa no mampiasa ny zava-maniry ho atao fanafody ary ny 700 isanjato ny zava-mananaina anaty ranomasina no andalam-panjavonana amin'izao fotoana izao. Raha ho an'ny firenena manitra tahaka ny Madagasikara manokana dia ny doro-tanety sy ny fandripahana ny ala no anisan'ny miteraka ny fahampitehan'ny tontolo iainana. Ho an'ny tany mandroso kosa dia ny setroka mainty avoakan'ny orinasa sy ny avoakan'ny fiara efa matapitrisany maro no mahatonga an'izay fampitehana izay. Ny any amin'ny tendron-tany avaratra sy ny tendron-tany atsimo ihany koa dia efa manomboka mitsonika ny ranomandry amin'izao fotoana izao. Loza mitatao ho an'izao tontolo izao izay fampitehan'ny tontolo iainan'izay ka anaingany ny firenena mikambana ny amin'ny tsy maintsy andraisana fepetra entitra mba ahafahana manafitra ireo zava-mananaina ireo. Dia izay ihany koa no namarana ny vaovao teto amin'ny fahitalavitra MBS isaorana ianao naharitra hatramin'ny farany. Mirary soa antsika rehetra samy tahin'Andriamanitra veloma tompoko.